Tomboko lahy sy tomboko vavy, iavy ny anarako. Mpampianatra eny amin'ny sekoly ambony politeknika eny Votovorona. Anio dia resaka anareo makasika aloha hevitra iray hoe malagasy aho, avaram-pianarana ary mino an'Andriamanitra. Manina moa no resahako io zavatra io anio? Satria indraindray averin'olona fa mifanohitra ny maha-malagasy sy maha-avaram-pianarana ary ny finoana an'Andriamanitra. Dia tsy hoe hiresaka momba ny tenako ilay zavatra atao anio, fa hiresaka momba antsika malagasy. Dia sady hanao kilalao kely tsika ao anatin'ilay izy, dia misy sarisary asehoko anareo maromaro eto amin'ity zavatra miseho eto aloha eto ity. Dia ilay sary asehoko voalohany aloha, dia na ilay olona miseho tena tianareo be, na tena tsy tianareo mihitsy. Dia nareo moa mahita anazy hoe tianareo izy sa tsy tianareo ilay olona. Ho an'izay tsy mahafantatra, Iandry ny anaran'ilay anankiray, dia Marika ny anaran'ilay anankiray. Ataoko hoe olona goavana eto amin'ny firenena angamba andreo. Atsangano kely ny tany izy mahafantatra andreo. Ie. Manan-danja be izay zavatra izay satria nitohy an'ilay izy eo dia mifampitohy amin'izay. Olona manaraka indray. Atsangano kely ny tanana, izy indray mahafantatra azy. Ie. Manaraka, atsangano indray ny tanana izy mahafantatra andreo. Le teo alohandreo, Stéphanie sy Jerry Marcos ilay izy, pire ho an'ilay izay tsy mahafantatra izany. Dia rito indray Aran ilay anankiray, dia Antso Beaumartin ilay anankiray, mpanao atsika anao anaty tambajotra sosialy izy ho an'izay tsy mahafantatra. Manaraka. Iza mahafantatra andreo? Tsisy mahafantatra mihitsy ilay izy. Tsirona Tsiva mialy dia Fetra Ramadrosoa, avaram-pianarana miasa mangina ho an'ny firenena ireo olona ireo. Dia ohatrany hoe mezantsika ilay zavatra teo, fa saritsara ny zavatra misy eto amin'ny firenena izay zavatra izay. Izy andrarahin'olona voalohany indrindrany, mpanao politika, dia avy eo izy artista, dia avy eo izy mpanao atsikana, dia ilay avaram-pianarana tsisy miraharaha mihitsy. Tsisy mahafantatra ilay izy hoe iza ireo olona ireo. Dia izay zavatra izay lasa misy fiantraikany amin'ny fisainany tanora sasany. Lasa misy fiantraikany lehibe izany. Ohatrany hoe rehefa avaram-pianarana ve izany dia tsy tafa sa ahoana. Mbola ilaina ve ny mianatra hozy izy ny olona sasany? Sa efa tsy ilaina intsony za mianatra izany? Sa hoe aleo mametsifetsy olona dia amin'izay lasa tafatafa be, fa rehefa ilay mianatra izany dia ohatrany hoe tsy tafa izany. Dia hoy aho hoe ohatray ho ary lala. Tena mbola ilaina mianatra. Mbola ny fianarana foana ny lova tsara indrindra. Mbola ny fianarana foana ny lova tsara indrindra. Tsy midika koa izay hoe raha tsy mianatra dia tsy tafa, fa be da be ny olona hoe niezaka izy na dia tsy nahita fianarana ary. Saingy izao, raha ohatra ianao ka mbola manana tombony hoe afaka mianatra, dia mianara ihany aloha. Mbola tena ilaina be ny mianatra. Fizantsika amina aloha hevitra iray hafa ilay izy, fa indray ihany, makasika ny finoana an'Andriamanitra. Dia taminanao an'ity fanomanana ity zavatra ity dia nieritreritra be hoe ny olona mijery anao izao, mety misy Islamo ao, mety misy Kristianina ao, mety misy tsy mino an'Andriamanitra ao, mety misy satanika ao, ohatra. Dia ahoana izany? Ahoana ny hitondako an'ity? Dia aminahako manokana, ny finoana an'Andriamanitra dia faharesen-dahatra ny tsirairay. Ho anahy manokana, kristianina ako, satria tsapako ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako.
tsapako ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Dia resy lahatra aho hoe eo amin'ny fiainako dia miasa mafy Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Kanefa na dia kristianina aza aho dia manana namana silamo, ato anatin'ny salalato izy izao, manana namana ako tsy mino an'Andriamanitra, manana namana kristianina hafa. Ny maha-kristianina anahako dia tsy tokony mihitsy hanambaniako ny finoany hafa na ny tsy finoany hafa, fa faharesen-dahatra ny tsirairay ilay izy. Dia hiresaka amin'ny maha-malagasy indray ahako. Isika malagasy dia anisan'ny olona mahay, fa anisan'ny olana lehibe matetika dia tsy mahay mifanohana antsika malagasy. Nefa raha mahay mifanohana antsika malagasy dia afaka mandroso Madagasikara. Rehefa mahay mifanohana isika malagasy dia androso Madagasikara. Hitanisa anarana vitsivitsy ahako amintsika hoe malagasy navita zavatra betsaka teo amin'ny sehatra maro isan-karazany. Mety misy hoe fantatrareo ny sasany, mety misy tsy fantatrareo, ary ny ampahany amin'ny olona an-tansakorany tato anatin'ity efitrano ity izy anio. Chef Mbinina, Gastro Pizza, navita zavatra be zany. Lucky Andrenirina, Masaky, navita zavatra ihany koa zany. Clovis Andrembololona, Evolution. Tsy haiko na fantatry ny sasany na tsy fantatry ny sasany. Jantsbo Martin, Jantsbo Martin. Navita zavatra daholo reo. Mety misy fantatritsika amin'ireo olona reo, mety misy tsy fantatritsika amin'ireo olona reo. Fa malagasy reo ary navita zavatra. Ary apahany fotsiny ireo ny tany saiko ireo fa be da be ny malagasy navita zavatra tsara. Dia za zao ny lohahevitra netiko dia hoe malagasy ao avaram-pianarana ary mino an'Andriamanitra satria faresen-dahatra izay. Fa ny tsirairay amintsika koa tokony samy manana izay rehefa misy zavatra atao dia apetraka ilay malagasy aho namorona ny trodi ohatrany, malagasy aho mpanjaitra ohatrany, malagasy ahako nanao an'izao, malagasy ary mahafaly anahy maha-malagasy anahy. Tokony ny tenin-drazantsika ihany koa dia ho tiantsika satria anisan'ny singa anankiray mamaritra maha-malagasy antsika io. Tadio fa raha mijerijery any amin'ny Facebook any tsika dia na vazaha rehefa miteny gasy. Misy vazaha miteny gasy any amin'ny Facebook any, jerevy ilay izy. Dia amaranako azy angambany dia teny zoko be Mamigotso. Hoy aho hoe feno malagasy manam-pahaizana eto amin'ity tany ity, eto Madagasikara. Mila mifanoha antsika, mila tohana antsika amin'ny malagasy hafa izay mitovy antsika rehefa mahavita zavatra. Dia hiten'ny zoko be Mamigotso io ny amaranako azy hoe raha samy mitanisa olomanga, ny azy Einstein, ny ara tsy mamanga. Sotra toko.